Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana nahatratra ny sakafom-panahy sabotsy fa 9 volana May 2024 izay ibanjinantsika hatrany lohahevitra manao hoe miasa ao amino ny fanahy masina. Hivavaka isika, Andriamanitra rainay, Andriamanitra rainay be famindrampo, be fitiavana ianao. Misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavanao, nomenao tombonandro indray izahay. Misaotra anao ihany koa ny amin'izao fotoana izao ahafahanay mihaino ny hafatra tanatin'izao sakafom-panahy izao. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay mitari-dalana anay, mampahazava anay ny teninao, dia hiasa mahery ao anatinay tokoa anie ny fanahinao masina. Ny anaran'i Jesosy, amen. Isaia 1:2-5. Isaia 1:2-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrebina avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Ary ho antra-kasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hita amin'ny masony izy, na hampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana amin'ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hameliny tany amin'ny tsoran-kazo ny vavany izy, ary ny fofonainy molony na hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary ny fanahy mahatoky no fehikibony. Amen. Ray masina, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Dia manantitra ny fiarabanantsika tsirairay avy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mahatratra an'izao sakafom-panahy anio izao indray. Dia ho aminao anie ny Ho fiadanana. aminao ihany koa. Amen. Amen. Ny Isaia 1:20, ny Isaia moa mizara telo talohan'ny fahababoana, Isaia voalohany, ny Isaia faharoa tao nandritra ny fahababoana, ary ny Isaia fahatelo tao aorian'ny fahababoana. Dia ity Isaia 1:20 ity dia talohan'ny fahababoana zany, ary faminaniana indrindra momba ilay Mesia avy amin'ny taranaka Jese. Jese rain'i Davida zany, izay ahitana fiteny faminaniana ny amin'izay fahatongavany Jesosy Kristy. Andeha ry havana ho singantsika manokana ato anatin'izao andinin-tsoratra masina izao ilay andinin'ny faharoa tapany voalohany, toy izao mivaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy. Rehefa miresaka tsika ry havana ny ao amin'ny testameta taloha, dia rehefa miresaka hoe fanahin'i Jehovah zay le teny hoe fanahy, dia avy amin'ny teny hebreo hoe roar, ohatry ny tady andrewaka reny zany le ny fanahin'i Jehovah, lay fanahy io zany le hoe roar. Ny dikany io dia fanahy na hoe fofonaina, ary zay le ambarany ato amin'ny soratra masina ato, le hoe fofonain'ny molony no hamonoana ny ratsy fanahy. Lay fanahin'i Jehovah zany, io no petrany ao amin'ny Jesosy Kristy. Lay nofon'i Jesosy Kristy zany misy ny fanahin'i Jehovah ao. Andriamanitra zato isan-jato Jesosy Kristy, fa olombelona zato isan-jato ihany koa. Ary izay no lazainy ato amin'ny testameta taloha, maminany ny amin'ny fiavian'i Jehovah, fiavian'ny Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo. Ahoana nefa no toetran'izany Jesosy Kristy izay teny tonga nofo zany? De io ambarany ao io, izy dia manana ny fanahin'ny fandresena, fahendrena, fanahin'ny fahazavan-tsaina, fanahin'ny fanoloran-tsaina, fanahin'ny faherezana, fanahin'ny fahalalana sy fahatahorana an' Jehovah. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, rehefa nandeha niakatra ny akany an-danitra indray Jesosy Kristy, de alohan'ny akarany de niteny izy hoe rehefa handeha aho
de anome anareo lay fanahy masina, lay roaha lazay natao amy testamenta taloha zany iny. Izy no lasa hananatra anareo, hampianatra anareo, ary zay fanahy masina zay ny rany Jesosy Kristy maty aty an-tany zay, io le fanahin'ny fahendrena, io le fanahin'ny fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, faherezana, fanahin'ny fahalalana sy fahatahorana ny Jehova. Ny tsirairay avy am'izao fotoana izao zany ry havana, izay lazaina sy izay miteny ny tenany hoe manana ny fanahy masina, dia manana ny fanahin'i Jehova. De hoana nefa no ahitana azy? Ny soratra masina de milaza an'izao hoe ny vony no amantarana ny hazo, ny hazo tsara tsy mamoa voa ratsy, ny hazo ratsy tsy mamoa voa tsara. Raha atao mivatambatana zany de zao: ianao zay milaza fa zanak'Andriamanitra, ianao zay milaza fa kristiana, de aoka ho tao aminao izao voa izao: fahendrena, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, faherezana, fahalalana sy fahatahorana an' Jehova. Jerevo ary ny fiainanao, jerevo ary ny andavanandrom-piainanao, manahoana ianao. Misy miteny hoe za tena tsy takatro mihitsy zany zavatra zany. Mangatany fanahin'ny fahazavan-tsaina e. Raha misy tsy manana fahendrena, mangata fahendrena e, de ho azonao zany. Ary tadidiro ry havana fa tsy nisy olona mihintsy, tena hoe olona tena be vazivazy be de tampotampoka tonga de matotra be, olona mpiatsara velatsira vao manao an'izany, fa mandeha tsikelikely eo io. De zao e, angatao ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminao mba hahatonga anao hanana ny fanahin'ny fahendrena, hanana ny fanahin'ny fahazavan-tsaina, hanana ny fanahin'ny fanoloran-tsaina, hanana ny fanahin'ny faherezana. Rehefa mangataka an'izany amin'Andriamanitra ianao, omeny ianao zany. Soratra masina rahateo miteny an'izany hoe raha misy izy zanaka mangataka mofo amin'ny rainy de omeny vato, fa na mangataka trondro no omeny bibilava, mangata de omena ianao. Tapitra. Vavakantsika. Saotra Tompo dia ny fanahinao masina tokoa ny toetra betsaka ao anatinay hanome anay ny fahendrena, hanome anay ny fahazavan-tsaina, hanome anay ihany koa ny fahatahorana anao sy ny fitombonay ny amin'ny fahalalànanao isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Tanterahan'ny Tompo aminao ny zao tsodranomasina izao. Jehova anie no mpiandry ianao ka tsy hany an-java-mahaory ianao. Jehova anie no mampandry ianao amin'ny maitso, mitondra anao eo amoron'ny rano fialan-tsasatra, mamelombelona ny fanahinao ny Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Eny ary havana dia samita in'Andriamanitra indray de mirary soa daholo.